Fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ary raha lasina vavanana no ianona amintsika amin'izao fotoana izao arabanantsika tsirairay avy izay tonga tratrantsy eto indray amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano fandarana Andramoka izaho ny akiradio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia fiadanan'ny tompany eo amintsika rehetrarehetra matoky sy mino ary avana malala fa salama tsara daonay tsika rehetra tratrantsy eto androany dia matoky sy mino koa fa ifampahery indray tokoa tsika eto aritra hatramin'ny fanana ianao dia taratatsika vao tafahomana androany no ny antony ampanomanana Pentecoste isika amin'ny alahady izao miditra koa tsika anatin'ny andro sabata dia eo ny fandraisana ny vahiny izay tonga aty atokantranonay araka nylazany taminareo rehefa Pasika sy Pentecoste moa tsika indroa isa-taontsika farafahakeliny mba mihaona kely dia eo fandraisana ny vahiny dia tsy mitovy amin'ny isan'andro zany ny andro fa tsy maintsy misy ny rehana kokoa dia taraiky dia vao tafatomboka androany fa dia ilana tsiny amintsika sady isoronanareo fa na dia efa alina ary dia mbola eo ianareo dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra raha androany miaraka aminay dia teny aminao hoe tsika sendratsindra koa no natogavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Ka dia maretatra amin'ny farany ary zay irin'ny fonao eo men'Andriamanitra anao ary vokatry ny faharetanao dia hidina nasoan'ny fiainanao sy ny ao tokantranonao mihitsy ny Andriamanitra ka ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana zao dia tononiko araka ny teny Jesosy izay tokantrano mampandroso dia tonono eo fiadanana dia tononiko ao anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'ity. Naiza zany tokantrano misy telefônina mandeha mandray an'ity fandarana ity
dia tonono koa ny fiadanan'i Jesosy. Haleloia, amen. Mankasitraka anareo ary dia tahiny tompo isika mianakavy. Androany moa ny niditra voalohany tamintsika teto dia ranabavitsika Erika. Haleloia, ka dia arabaina manokana ranabavy Erika izay niditra Haleloia, rasoa misatra kely. Haleloia, ranabavy Erika niditra voalohany teto androany. Ka rehefa ranabavy Erika niditra teto dia omena tsodrano. Haleloia, izay miditra voalohany moa tafiditra voalohany moa dia omena tsodrano avokoa. Ka dia omena tsodrano ranabavy Erika ary mahazo tsodrano miaraka aminy koa nareny Koet, Arabia Saodita, sy nareny Madagasikara sy any Oman. Tahiny tompontsika rehetra. Bokin'i Jeremia, bokin'i Jeremia toko 7:20 andininy 2:10 ka hatramin'ny 4:11 nitsodrano ranabavy Erika. Androany no tena Andriamanitra manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra everako anareo ho Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Ary antso ianareo ka andeha hivavaka amiko, andeha sy hivavaka amiko dia hiaino anareo ary tady ianareo dia ho hitanareo nakatsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Eny ho hitanareo ho Jehova ary ampodiko avy any amin'ny mpahababoly ianareo ka agoniko avy any amin'ny firenena rehetra sy avy any amin'ny tany rehetra izay nandohako anareo ho Jehova ka ampodiko ho any amin'ilay tany efa nandorako anareo ho baboina. Haleloia, amen. Isika rehefa avy babo ny fahavalo dia samborin'Andriamanitra indray dia lasa babon'Andriamanitra. Haleloia, dia ho babon'Andriamanitra anie ianao ranabavy Erika, ho tahin'Andriamanitra anie raha hivavaka ozy izy ianao ka hitady an'Andriamanitra dia hiaino anao tokoa izy ary dia ho hitanao koa izy. Haleloia, dia rehefa avy babon'ny fahavalo dia ho babon'ny fitiavana an' Jesosy. Haleloia, dia nitsodranonao ranabavy Erika dia tahin'ny tompo isika rehetra. Ranabavy Erika moa eto France izy niditra voalohany narakaraka azy hoe me manambotsoa eto France. Aiza aimé ao na Pentecoste. Ranabavy Aimé manambotsoa felana rakoto France razana soa Sylvie Arabia Saodita, Rodine Marie Koet, Fabirazana Gandapa Koet, Podanela Belgique, Kadaka Malala France, Nambintso Macrine Koet, Angèle Pagès France, Anjasika Patici France, Nambintso Macrine Koet, Marie Hortensine Koet, Zanina Camaradin'i Jesosy France, Itody Raoulsou France, Marie-Angela Oman, Marie Hortensine Koet, Verselina nafata dia sariny ranabavy sarindra izay hivavaka avy eo ny mipotra. Verselina France, Mampionina France, Marie-Jo États-Unis, Lovlitina France, Nena Mainso Italie, Kota Léonie Arabia Saodite, Tsiriamboaramiel France, tahin'i Jesosy Falra Heritovo France efa totokantranonay amin'izao fotoana izao. Razana Monika Koet, Andrea Suzel Suisse, Thierry Albenja France, Andrea Markeli Madagasikara. Misy appel anao efa tena tsy voavaliko raha la marika fa atsoko anao avy eo. Marie-Jo États-Unis, Soameva France, Noélie Fantou France, Niana Mainso Italie efa niteneniko teo. Aimé Manambotsoa efa niteneniko teo. Erika Raka efa niteneniko teo. Andrina Suzel efa niteneniko teo. Jesosy Noeriko Koet, ranabavy amy io. Merci Zazoki Aja, fiadanana koa izy amin'ny tokantranonao. Ravitakalo faly ato indray dia samy tahin'ny tompo. Ravitakalo tonga soa ianao dia any amin'ny MP akotsika raha ohatra hoe tranona Zoom rapitso dia any amin'ilay Rado Akiradio ny compteko. Fa tsy misy aminareo mandefa message amin'ilay andramoka izao page na ilay ty anaovako live ty fa any amin'ny compteko Rado Akiradio ihany ny tonga dia hitako tahin'ny tompo izay te hifandray amiko. Fabirazana Gandapa toy Jesosy mandrakizay Allemagne efa ty atokantranony koa amin'izao fotoana izao
Alleloia. Toy Jesosy mandrakizay Allemagne, zany hoe atao tokantranonay izy fa tsy any Allemagne zao. Ato zao pasitera izy izay manambotsoa ao anaty Zoom zany. Fahabeazana kadapaka hoety Erika Raka tsisy isolana tahiny tompo ary ty zany de Madagasikara Lina France Ikerandrena Solo Madagasikara Jesosy Mpandresy Ranabavy Mihaja Madagasikara. Tahiny tompotsika menakavy maharitatra amin'ny farany daholo. Raha isy ho fahasoavana ho antsika mihitsy zany hoe mbola afaka mihaino tenin'Andriamanitra izany. Amin'izao fotoana zao ry havako malalako. Halleloia. De tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Miloha zavatra rehetra aloha ndao tsika hivavaka, ndao metraka amin'ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra, ndao raisitsika amin'ny vavaka, atombotsika amin'ny fametrahana amin'ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra ny fotoana androany ka ndao ampandrotsika eny vavintsika sarindra hitondratsika ao anatin'ny vavaka fanombohana. Vavavy sarindra hanao ny fitenenana. Sotranao pasitera na amin'ny fitenenana dia fitanan' Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy dia tahin' Jesosy ihany koa pasitera mivady. Amin'ny anaran'i Jesosy nanovaka izao vavaka izao. Ry Jehovah Ray Masina mahita ny zavatra rehetra misotranao indray izay fa noho ny fitarihan'ny fanahy masinao dia tafavoreto indray izay anatra ny teninao ny mombanao. Ka mangataka aminao ary tompo hitantana izao fotoana izao satria tsy efa naisa mirery tompo. Inona moa izay olombelona sady tsy manana fahalalana, tsy manana fahaizana, tsy mahay miteny, tsy mahay mandahatra ka dia apetraka eo am-pelantananao tokoa izany. Mangataka aminao ihany koa mba hitantana izao fotoana izao. Mangataka aminao mba hino ny herinao, ny fiombanao, ny famindramponao izay zanakao mpanomponao tsirairay avy izay rehetra eto dia apetraka akina amin'ny fiainao, fitantananao. Ingany Andriamanitra ho totosatra amin'ny farany ity fotoana ity ary aoka ho feno ny herinao noho izay ka hiteny ny teninao dia apetraka ambavanay ny teny ary aoka fantatry ny olona fa tsy teny avy aminay izany fa teny avy aminao fa izay dia fitaovana fotsiny ihany. Kasi izay tendreo izay ary feno izay hosora izay dia ho teny feno misy teny feno herinao, misy fahefana, misy ositra ka hiatefana mivatana ny aminay tsirairay avy. Ary anovan'ny fonay ny teny izay omenao anay ambabanay tanteraka ka anarahanay ny teninao. Anomponay ianao araka ny sitraponao. Aoka ny fanahy masinao tokoa ny asa hamangy anay, hataterahanay izao fotoana izao. Raha misy ireo namanay manam-pahoriana na tsy salama mitaraina aminao dia izao mangataka aminao tompo ianao hamangy azy eny ny fivavany ny fitarainany ianao vangeo izy oporofo mifanatrihanao amin'izao fotoana izao. Koa na inona hitarainana aminao dia ianao azy ianao ary amalaina azy ianao. Ny asa maizina sy ny asa ratsy tsy anakely mandritra ity fotoana fandaranay ity na amiko na amin'ny olona rehetra dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy izany, tsy manankely tsy manam-pahefana fefena amin'ny rahan'i Jesosy. Dia anana fifatohana tanteraka izay tsirairay avy feno fanatrihanao tanteraka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dia nisotranao Jehovah Andriamanitra mahefa zavatra rehetra voninahitra aminao mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranambavy sarindritsika tanatin'izay vavaka mamy sady matsiro izay netiny nanomboana ny fotoana. Andriamanitra manakay pasoavina ny marifitianao dia mitombo ozitra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy sarindra. Alleluia. Aloha araba lotolotsika ranabavitsika mani any Koweity Tsiramboramela France fampirazana kadapa Koweity Mirian'Andria Malala Madagasikara Marikely Madagasikara Rahalahy Asina Apôstôly Madagasikara Angodina Rodriguez Arabia Saodita Tongasoa Kodaleoni koa Arabia Saodita Tongasoa tsika menakavy eny tokoa ry havana anatin'ny voninandro Pentecoste isika resaka momba Pentecoste moa tsika rehefa aveo fa resaka momba Pentecoste tsika androany dia mitohy amin'ny rapitso fampitohy izany ny torotenitsika androany sy ny rapitso iresaka momba Pentecoste foana
Alleloia. Dia andao antsika hanao hira anankiray mifanaraka amin'izany a, dia avy hatrany isika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Orin'izay fa izao aloha anatin'ny teny raha misy fahasoavan'Andriamanitra izay tsapanao tamin'ity androany ity nataony tamin'ny fiainanao a, dia teteny aminao hoe andao metsika voninahitra Andriamanitra. Andao metsika voninahitra Andriamanitra fa nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainantsika izy. Za androany tahiny tompo. Aleo falibe tonga aty atokantrano reto vahiny kelitsika hanao pentecoste tia narakoto ary zaka mianaka tonga aty faly ray heritovo felana rakoto Fontaine Lalanirina Jonatana Tojo areo tonga aty aminay zao dia faly be zay nandray andry zareo. Dia androany zay nandeha somary nitsangatsangana kely dia nanao fahadisoana kely ny verifiran'ny fiarakodiako dia fiarakodia izay nentinay dia nivoaiko ilay bouchon ana vase d'expansion iny dia napetrako teo ambony tapona moteur teo. Dia variana miresadresaka amin'ny ankizy dia nidiko fotsiny ilay izy dia lasy izay nandeha dia very tsy hita ilay tsy nisarona izany ny fitoeran-dranon'ny fiarakodia nandeha izay efa nandeha 100 kilometatra mahery. Voninahitro n'Andriamanitra tonga somatsara aty an-trano any tsy nisy fahasimbahana ny ohatra, tsy nisy fahasimbahana ny tomobila fa tena nitahian'Andriamanitra satria tena tsy fananina ny nahavery an'ilay izy dia tonga somatsara ato an-trano. Fitahian'Andriamanitra izany satria raha ny tena marina dia tokony nisôvy tany ny fiarakodia dia simba tanteraka tany dia nitaritina angamba lody fa tonga ara-dalàna ohatrany tsy naninona ilay izy. Dia hita mihitsy tanan'Andriamanitra ny tantana sy ny aro ny fiarakodianay ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Izay ny anahy tsy haiko ny ianao raha misy azonao lazaina andao asandratritsika Andriamanitra mialohan'ny amin'ny fotoanantsika andao asandratritsika Andriamanitra. Andao antsika hanao hira anankiray anatin'ny teny ity tsika dia afaka mandoratra nareo nanao ny tontolo andronareo inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo. Mino voninahitra daholo antsika rehetra.
tena aokitanikazanao eo amizay ataona rehetra fanamafy manatreky fizaray aby Halleloia. Zany tokoa fanamasina ny angatao ny fanamasina hitarika anao fa raha pitso moa tsika androany tsika hijery momba ny pentecoste raha pitso tsika hijery momba ny fanahy masina. Halleloia. Zavatra roa fanaraka tsara reo. Androany tsika hijery momba ny pentecoste raha pitso tsika hijery momba ny fanahy masina. Halleluia. Amen. Hijery ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Andao tsika maky ny fijona vavolombelona nareo e. Halleluia. Izy any nanoratra voalohany tato. Halleluia. Zoky Selina koa ty. Tsy voateny teo zoky Rosemina. Zoky Rosemina koa miaraka amintsika ty. Halleluia. Ny tontolo androko andro izy tojo isaorako an'izao fanafinahitra loatra hatramin'ny atao andro ka mandrakariva. Tena hoe nahazo fahafinaretana azy fahasambarana fa dia isaorako Jesosy. Halleluia. Amen. Tonga soa ny fianakaviana kely atao izy Marie-Jo. Mankasiraka ny zoky Salina izy ny $100. I Andrina Suzelle azafady. Halleluia. Mankasiraka ny ranavavy Salindra aloha ny tena pezaka. Mitovy amin'ny totry le pira dia mitovy amin'ny lalahy le mpandihy. Tanjaka sery ary fahasalamana ary mbola ny sakafo ara-dalàna ao izy raha lamarika voafehana anatin'ny fehezanteny iray ny fitahian'Andriamanitra teo amin'ny fiainana misaotra ny lalamarika. Halleluia. Misaotra ny Jesosy Maria mbola nomenery tanjaka sy fahasalamana isan'andro izy soaveva an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra an'Andriamanitra fa dia nahafinahitra ny tontolo andronay, narovany tamin'ilay ratsy ny dianay. Ao anatin'ny tsy fahasalamana kely ny fahalalanay fa dia afaka nahita dokotera nandray azy na dia tena nahazo fanafody izay ilaina ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra ozy izay ny tenin-drana Pavelina hoy izy azasika patitsy hoe misaotra anao Jehovah Andriamanitra mbola menao hery sy fahasalamana totosa izay nikasena tao nandritra ny tontolo andro tsy nisy olana. Halleluia. Amen. Hoy izy ny aina maheso hoe raiko Jesosy fa mbola nomeny fofinaina sy ny ankononako. Halleluia. Fiainao hafaliana tanteraka androany sady niaona tamin'ny
lay antitra nikarakaraiko hatramin'izay a alleloia isaorako ny tompo fa nahita fity tamin'ny olona maro be zay androany indrindra fa Jehovah Nikely alleloia amen sotra ny Jesosy fa nahatratra n'izao faran'ny herinandro zao misaotra azy lehibe tamin'ny fitantanana nandritra ny enemana tamin'ny enemana iny tsy ho voatanisany fahasoavana nomeny fahasalamana heri-tanjaka ary sakafo ho an'ny asan'Andriamanitra sakafo ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra halleloia amen alleloia mankasitraka zay vao nankasitraka ny Sarina Laingo nampaviliana dia raha Jesosy izy Mario Antonsinina no fitahiany Jesosy nareo manontany loza mbola afaka manaraka vavaka fiavenao an'Andriamanitra ry ihany no voninahitra halleloia halleloia ty misy zavatra kely aminareo fa sao dia adiniko ty zavatra ty rehefa mba misy fotoana nareo mangatambavaka halleloia dia mba mety an'le fangataham-bavaka any a eto ambavaka fa ohatr' zao dia intika tsika fa mandoarika mbavaka dia rehefa aoriana zay mba mivavaka hoe inona le toan'le izy tsy fantatra lizy hoe nanao natrale zavatra mbe mba manome vavaozana ohatrana le fikorapahanareo hoe entina mbavaka iny ihany dia mba mikoropaka kely koa avy eo mba manome inona ny faran'le fitondrana mbavaka mba tiana ho fantatra mantsy manjary ohatrany hoe zavatra tsy hita zay faran'le izy zay a io mitsezatsezatsiaritra moa iny fa mba fangatahana ty aminay mpitondram-bavaka mba mpafantaro azy inona ny toan'le fitondranam-bavaka iny tena tsy nihaino ve le Jehovah sa nihaino fa alleluia ozy itody raha ozy hoe dia raha Jesosy fa nahavita amin'ny fanompoana navita ny fanompoana izy nio halleluia amen halleluia tsara be le hira ozy izy Gisèle halleluia ozy ny aname Jesosy Jehovah fa afaka manaraka izao fandaran'izao ampahavononana nomana ny ara-panahy amin'izao pentecoste zao tsara be zany halleluia halleluia gatalo ozy tozy vahoako le feo entina mbavaka ozy izy tsy hainao re hoe fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko tonga soko ianao raha nampavizehena eto France mbola tsy diso Jesosy Maria mankasitraka ozy izy mankasitraka ny ranam-pavisarindry izy halleluia marina be zany pasterina moa zany le marina ay le fitondranam-bavaka angamba zany teren'ny nambinina zany nosaotran' Jesosy fa afaka hiatrika pentecosta somatsara ambikery sy mifatanjahana sady fe mififaliana be mihitsy tandroany dia heran'Andriamanitra halleluia tsara be mihitsy zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra da iny tompo isika menakavy halleluia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika andaloha ary anomboana azy dia misotro rano kely mipokony teny halleluia dia misosa tsara mitoteo aloha sy ny aloha rano velona halleluia mankasitraka da iny tompo arytsika rehetra ijery tenin'Andriamanitra ary tsika amin'ny alala moa tsika dia hiatrika ny pentecoste halleluia inona moa ny pentecoste dia nidikany teny hoe pentecoste dia hoe fahadimapolo nidikany hoe pentecoste zany hoe fahadimapolo andro na 7 herinandro taorian'ny fankalazana ny Pasika ao anatin'ny taona dia misy fetin-gezabe anankitelo izay anankitelo ngezabe izay tena andro firavoravoana tena hoe andro fankalazana be nataon'ny zanak'Israely nataon'ny Jiosy dia reto zany dadzany reo itsika jery Deutéronomia 4:4-11 Anaran'i Jesosy manao hoe Deutéronomia 16:16 manao hoe intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo eo amin'ny tany izy hovidiany dia amin'ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira Pasika iny sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro 7 zany avy tsy nosoratany ary satria misy ray kely dia misy soratra amin'ny bandry hoe le ray kely ny pentecoste zany raha aveo zany teny hoe
intelo isan-kerinandro zay larehetra aminao a iseho anatrehan'i Jehovahandriamanitra ao eo amin'ny tany zay hovidiny dia any amin'ny andro firavoravoan'ny finanana mofo tsy misy masirasira pasika zay sy ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro 7 ny pentekosta zany ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ratsakazo aloka tsisy iseho foana tsy mitondra mpanatitra anatrehan'i Jehova fa oka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahian'i Jehovahandriamanitra ao izay omeny anao. Halleluia. Andro firavoravoana voalohany zany a mameno andreo intelo isan-keritaona dia ny pasika nankalazaintsika izay a 50 andro lasa taty daholo ny ankabetsahana reo tamin'ny pasika. Manaraka an'izay a dia ao aorianan'izay ny andro 50 ao aorianan'iny pasika iny a na ny 7 herinandro mipaka izay voalaza ny 50 fa ilay voalaza antsika teo hoe ny pentekosta dia izao ankalazaintsika amin'ny lahady izao. Halleluia. Tsy maintsy alahady ny pasika ny pentekosta satria ny fikotinan'ny pentekosta dia ny rehefa tonga ny pasika dia ny herinandro ny pasika dia ny mandalo sabata isika dia ny ampitso ny sabata zany hoe ny andro voalohany amin'ny herinandro zany ny alahady no manomboka amin'ny compte herinandro anaky 7 dia ny faha-7 ny andron'iny 7 ampitombona 7 moa 9 dia miampy an'ilay andro sabata anankiray ny andro sabata talohan'ilay zany mahatonga an'ilay faha-50 zay a mazava tsara amintsika zay mahatonga an'ilay faha-50 dia ny pentekosta ny andro firavoravoana lehibe fahatelo zay efa tsy ankalazaina intsony amin'izao fotoana izao mety misy aloha mbola mankalaza azy ao antsika manokana eto amin'ny fandarana ramokaizao dia tsy mankalaza intsony ny antony dia izao a Jehovahandriamanitra efa tsy mipetraka ao amin'ny trano azo intsony efa tsy mipetraka ao anaty trano intsony ary na itsika manokana fotsiny izao tsika dia efa tsy manana an'ilay trano hazo tsika tsy manana fiangonana ny Andriamanitra dia efa tsy mitoetra anatin'ny fiaran'ny fanekena intsony fa Andriamanitra ao an-danitra Jesosy ao an-danitra tsy mankalaza intsony tsika zany a ny fetin'ny trano ratsakazo. Halleluia. Amen. Zay mahatonga antsika pasika sy pentekosta tena zava-dehibe amintsika ary zany mahatonga anay a tena hoe faly foana zay mandray anareo fa pasika sy pentekosta satria andro lehibe dia lehibe a tsy kely ny pasika fa lehibe koa ny pentekosta ary dia tena ho tandremantsika ireo andro anankiroa fotoana ngezabe anankiroa ireo ary havana malama. Maki tena Andriamanitra ankehitrika amin'ny Exodosy toko fa 4:30 Exodosy toko fa 4:30 nake vakitsika manomboka any amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy 120 Exodosy 4:30 andininy 120 ka hatramin'ny 420 amin'ny alan'i Jesosy manao hoe enemana no iasanao fa amin'ny andro fafito dia hitsahatra ianao. Iny aloha dia ny momba ny andro sabata izay mahatonga antsika hitsahatra zao tsika efa mitsahatra efa anaty fitsaharana. Raha ohatra miaraka aminay toka mbola tsy nanandrana an'izany ianao andramoka izao ange zany hoe ametrika ny fotoana sabotsy io samedi sabata tena hoe ivavahanao fotsiny tena tokanao hanimponao an'Andriamanitra fotsiny. Mety mbola sy nanandrana an'izany ianao mety mbola sy nisy nampianatra an'izany koa ianao fa andramo fotsiny ange zay dia raha ohatra ianao maty antoka dia teneno aby. Alleluia. Raha maty antoka ianao zany hoe tena iny ianao fa tonga araka ny tenandro enemana no iasanao fa amin'ny andro fafito dia hitsahatra ianao dia manandrama ange ianao mitsahatra ohatranay 17 taona zao nitsaharanay mivady. Alleluia. 17 taona impiry sabaty zany ry izany mahay calcul vite teo aingana 17 taona zany zay nitsarana tamin'ny andro sabata 4 sabata zany zay mba nataonay raha mba misy afaka mamoaka an'izay calcul zay anatin'ny 17 taona dia tahiny teo zay olo zay. Halleluia. Enemana ny isanao fa ny andro fafito dia hitsahatra ianao na dia amin'ny taom-pamafazana na amin'ny taom-pitsanjana aza dia hitsahatra ihany ianao zany hoe na maintso ahatra na amin'ny taona famokarana na taona zina sy ny taona fiakaram-bokatra na taona zina na taona namokatra na tsy dia namokatra zao aty amintsika aty aminay aty andafy zao printemps
rehefa sahabata zany ohatrany androany zao zay nandeha nivoaka nandeha nitsangatsangana tena tsara ny andro aty rehefa tsara ny andro tena rarotiny fa za daholo mihitsy anaovana zavatra tsara ary matetika io sabaty io voaka daholo aty aminay voaka daholo ny zava-mahafinaritra ary fialamboly tena mahafinaritra na voaka daholo reny fampisehoana fiarakodia taloha exposition-na fiarakodia hoanareo vehivavy fivarotana zavatra maro tsena rehetrarehetra misokatra fa hoy ny ten'Andriamanitra na dia amin'ny taom-pamafazana na dia amin'ny taom-pitsinjana aza dia hitsahatra ihany ianao zany hoe na mafana na mangatsika na misy vokatra na tsisy vokatra na be asa na tsy misy asa betsaka amintsika zao tiandafy livreur dia matetika rehefa akaikikaiky andro fety dia miasa sabotsy fa za aloha dia tamin'izaho mbola livreur dia tena efa mipetraka demilo mihitsy ny ahako amin'ny patron ako za tompoko tsy miasa sabata tsy miasa sabata nefa rehefa le akaiky krismasy iny mba miasa dia hoy izy le patron ako taloha dia ahoana zany izy raha hoe sorony ianao rehefa décembre zany satria mila olona miasa sabata dia esory ohatrany tsy teo mihitsy 816 sabata zany zao fa 970 ny sabata natrehany amin'ny vady zany zao ty androany ty alleluia sotra toso alleluia sotra ny salinina alleluia satria maninona Jehovahandriamanitra tena nyteny ary tsy nahafaty antoka anay ary nazahoanay ery ara-panahy ary nitahina ny nofinay ny fitandremana andro sabata ray-avana malala tapitry iny momba ny sabata fa eo amin'ny 120 ary tandremony andro firavoravona manarakaraka ireo herinandro ny pentekosta zany amin'ny fanaterana ny voaloham-bokatra raha mijinjavahadritika sy ny andro firavoravona amin'ny fiangonana amin'ny fitsingerenan'ny taona amin'ny fanangonana amin'ny fitsingerenan'ny taona alleluia rehefa pentekosta tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia fanaterana ny voaloham-bokatra zany hoe voaloham-bokatra vao miakatra dia iny voaloham-bokatra iny entina ny amin'ny tempoly iny atolotra ny mpisorona mba haninona mba hiasurena indray ny taona manaraka na ny taom-pamafazana na ny taom-pitsinjana na ny taona fanangonam-bokatra na ny taona fitehirizana zay io tamin'izay tany amin'ny fiangonana taloha rehefa pentekosta ohatr'izao dia manaritra voaloham-bokatra inona ny voaloham-bokatra ny voaloham-bokatra dia zay nitahin'Andriamanitra hoe inona ny zavatra ataonao dia tamin'izany zay misy ranabavy mpamboly zavoka dia mitondra zavoka amin'ny gony izy rehefa pentekosta misy ny mitondra manao épicerie dia hitondrany santionany kely daholo poivre, carry, sira, siramamy, menaka, atody ataony anaty harona dia entina alleluia misy piopy akoho dia mitondra akoho misy piopiompy dia mitondra fe anombo be alleluia zay moa tamin'izany mpivarotra tomobila dia mitondra tomobila rehefa voaloham-bokatra efa pentekosta fety be zany pentekosta zany tena hoe tena mahafinaritra satria fanaterana ny voaloham-bokatra amin'izany 120 intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao iseo anatrehana ny Jehovah Tompo Andriamanitry ny Israely fa haninona ozy izy fa handroaka firenenao alohanao ka hanitatra amin'ny faritanao ary tsisy olona aniry ny taninao raha miakatra iseo anatrehany Jehovandriamanitra ao intelo isan-keritaona ianao zao ry havana alleluia ary samy hafa daholo ny comptenareo zany sasany mahita vita 816 ny sasany mahita 364 ny sasany mahita 673 rehefa velo verifieko alleluia sotra nareo rehefa manao calcul izy any tena marina amin'ireo raika izy enonareo tsara ty teniko ty ten'Andriamanitra ty izay avakiko ty fa tsy teniko Exodus 2:7 izy telo isan-keritaona lehilahy aminao nisy anatrehany Jehovah Tompo Andriamanitry Israely fa handroaka firenenao alohanao ka niditra amin'ny faritaninao ary tsisy olona aniry ny taninao raha miakatra iseo anatrehany Jehovah Andriamanitra ao intelo isan-keritaona ianao aikay ry havana tsy mba fombafomba fotsiny ty pentekosta ity reo fankalazana n'ireo zavatra anankitelo tao amin'ny baiboly zao tsy mba zavatra hoe ataotao fotsiny fa misy vokany ngezabe inona ny vokany
roahan Jehovah Andriamanitra ny firenena eo anoloanao. Dia en plus n'izany hitariny hanitatra ny faritaninao isaky ny Pentecoste mandalo Pentecoste isika. Alleluia. Isaky ny mandalo Pentecoste 17 taona neny Charline 17 taona zay fa tsy 7 taona 17 taona zao zay nankalaza Pentecoste. Zany hoe ao ambadiky ny Pentecoste zany, ina moa mahatonga ilay tena ravoravo sy tena tsy andro zay andalovana amin'ny Pentecoste. Ao ambadiky ny Pentecoste re olona dia misy fitaran'ilay isa taona zany. Dia jerena raha tsy melehibe mihitatra angentsika. Za zany teteny aminao mba manaova jery totika ianao tamin'ny heritaonao zao nanao ahoana ianao. Fa za mino fa ahita ianao raha efa mitandrina Pentecoste ianao tamin'ny heritaona. Za mino fa mitombo. Misy zavatra mitombo ao, jereo fa misy zavatra mitombo ao. Misy zavatra mitombo ao. Alleluia. Amen. Za zao mety mitombotombo io mihitsy zao hitako hoe mitombo ilay compte 816 io raha mahita ilay fanazavan'ny zokiny Elifanto io 4x12x17. Tsoatranareo 816 sabata zany zay zao nanao sabata. Tsoatran'Andriamanitra. Mbola eto tsy matiantoka, tsy mieritreritry ny ala. Alleluia. Ny aina mihitsy no ny tombo nahazo ny Jehovah kely ozy aina maheso. Tena marina zany. Za zao mijery zavatry ny nofo mantsy hoe jereny io. Tena zavatra azo tsapaitanana mantsy io. Satria maninona ijinjaram-panahina mamafazy zaram-panahina, ijinjaranofo no mamafazy zaranofo. Betsaka ny olona mieritreritra hoe hifadianina dia tena tahin'ny tompo be. Fa ao amin'Andriamanitra reto zavatra reto mitondra ny voalombokatra ny olona manatitra dia mitatra n'ilay. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe androaka ny firenenao anoloanao mazava ho azy. Raha mbola voagejany mbola eo anoloanao ny firenena tsy afaka androso ianao. Reny alondroan'Andriamanitra. Inona moa ilay firenena? Ny fahavalo, ny olana, ny problème, ny tsy fahasalamana, ny blocage isan-karazany. Roan'Andriamanitra reny ahoana moa tsy hitaran'ilay ianao? Mandroso ianao. Alleluia. Zay ange no zavatra ngeza be ambadiky ny Pentecoste ry olona. Arozy izy ary tsy hisy olona niry ny taninao raha miakatra isehoanatrehan'i Jehovah Andriamanitra intelo isan-keritaona ianao. Zany hoe ianao inge tokony ina moa le maniry. Tsara aloha le hoe irin'olona fa tsy maniry olona. Fa ny dikan'le maniry eto misy olona te hanisy ratsy anao. Misy mitsiritra ny eo aminao dia te handrombaka zay operan-tananao. Zay le izy. Alléluia. Izy koa zao mitombona koa compte-ny Charline io amin'izay 52 semaines fois 17 ans. Simple be koa zay. Alléluia. Saotranareo amin'ilay compte. Alléluia. Dia ilay mikavady mihitsy fa misy vahiny hafa tonga koa zany. Alléluia. Izy zany vahiny tonga zany re olona. Alléluia. Ny ten'Andriamanitra androaka ny firenenao alohanao ka hanitatra ny faritaninao ary tsisy olona nihiry ny taninao raha miakatra iseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra intelo isan-keritaona. Riavana ao ambadika ny fankalazana ny Pentecoste dia misy fitarana tsy azo atao na inona na inona. Misy fitarana tsy azo sakanana. Misy fitarana tsy azo sakanana eo amin'ny olona anankiray mitandrina Pentecoste. Zany angerevana mahatonga ny Paoly apôstôly jenareo tsara. I Paoly apôstôly any amin'ny asan'ny apôstôly 20 any maika be mihitsy ny ara iny andehanao Pentecoste. Asan'ny apôstôly 20
2:10 Asy ny apôstôly 2:20 fa Paoly efa nikasa andeha atsambo andalo any Efesosy mba tsy toerany elany Azia fa maika izy raha azony atao hamonjy ny andro Pentecoste tany Jerosalema. Ninona asa n'Andriamanitra nataony Paoly tany amin'ny faritra Azia sy ny tany andretrehitra tany fa ny masaka tao an-tsanina maika azy dia ny hanao Pentecoste ao Jerosalema. Manahoana mba maika ave zao ianao ry havana, mba manahoana ny temponao akalaza Pentecoste, mba manahoana ny temponao mba maika ave ianao zany hoe hitandrina Pentecoste zany sa tsy tadidinao koa ireo vinona ny Pentecoste. Zay aloha dia maika, zay maika tahaka ny Paoly ihany koa. Ny Pentecoste ry havana tao amin'ny testamenta taloha, ny tena fiangan'ny Pentecoste dia nahatsiarovana, alleloia, nahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny 10, nahatsiarovana n'le kotrokorana tsy le tselatselatra ny rondrona tao an-tampon'ny tendrombohitra Sinay. Zao nge jerentsika ao amin'ny le toyany teo ihany le Exodus 4:30 teo ihany vakitsika ary amin'ny nanomboka ary ambany 7:20 zao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, sorato reto teny reto fa araka ireo teny ireo nanaovako fanekena aminao sy ny Israely. 7:20 dia teo amin'ny Jehovah 70 andro sy 70 alina izy sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano, ary nosoratany Jehovah tamin'ny vato fisaka ny tenin'ny fanekena dia ny 10. Ary Mosesy didina avy an'ilay tendrombohitra Sinay ary teny an-tanany ny vato roa izay nisy ny vavolombelona tamin'izy didina avy eo an-tendrombohitra, ary tsy fantany ho namirapiratra ny hoditra ny tavany noho ny tenenany taminy. Halleloia. Io ry afaka malalako nanamarika ny Pentecoste ary notsarovany zanak'Israely resaky ny Pentecoste ny fotoana nidinan'i Jehovah teo tampon-tendrombohitry ny tendrombohitra Sinay, nanomezan'ilay 10. Exodus 19 nge vakitsika, Exodus 7:7 andininy 7. Exodus 7:7 ary hoy Jehovah tamin'ny zao masy nisy fiomanana. Soramanitra dia ny fiomanana ny zanak'Israely alohan'ny hanomezan'Andriamanitra azy ny lalàna. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, indro amakeo aminao anatin'ny rahona maizina mba ho ren'ny olona raha miteny aminao ka dia hinanao mandrakariva izy. Dia nambaran'i Mosesy tamin'i Jehovah ny tenin'ny olona. Halleloia. 9:20 dia nidina avy tao an-tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasa ny fitafidy. Niteny taminareo ihany nanomboka tamin'ny herinandro hoe samy manamasina ny tenany. Halleloia. Samy manamasina ny tenany. Hoy izany hoe diovy ny fo, diovy ny saina. Fa ny olona tamin'izany rehefa hidina ny lalàna dia nafarana mihitsy andro maromaro meloa mba hanamasina ny tenany. Ary izy tamin'ny olona, mimana ianareo fa amin'ny andro fahatelo. Mimana ianareo ho amin'ny andro fahatelo aza manakaiky vehivavy akory. Fanamasinana teny zany. Ary no tamin'ny marainan'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo an-tendrombohitra. Ary nisy feon'ny andro maramafy indrindra dia tora-kovitra ny olona rehetra izay teo atoby. Hitanareo io zavatra nitranga io tamin'ny andro fahatelo io, ny kotrokorana sy ny elatra sy ny rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra dia tandindony tao amin'ny asan'ny apôstôly rehefa niofotrofotra ny trano dia nidina ny fanamasina tamin'ny andro ny apôstôly. Ahoana izy ny ten'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly 2:2. Asan'ny apôstôly 2:2. Andininy voalohany. Ary no tonga teo amin'ny tonga ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy hoe tonga tampoka avy any an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofofo manenika ny trano ny angonany. Dia mitovy tamin'ilay voalaza tany amin'ny Exodus 7:20 manao hoe tamin'ny andro marainan'ny
andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahoana matevina. Io ny tandindon'ny asany apôstôly toko faharoa. Taorianareo nisy zavatra nitranga nanamarika fotoana ngezabe ireo kotrokorana sy elatra, ireo feo tonga tampoka rivotra mahery fofofo nisy nanamarika zavatra ngezabe tao amin'ny tantaran'ny fivavahana, tantaran'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Zao tontolony ara-panahintsika zao riavana malala. Taorian'ny kotrokorana sy ny elatra sy ny rivotra mifofofo tamin'ny andron'ny Mosesy dia nidina ny lalàna, nidina ny didin'Andriamanitra. Nanomboka teo, nanomboka ny fiarahan'Andriamanitra tamin'izany tamin'ny alalan'ny didin'Andriamanitra noho ny fe ny fiarahan'Andriamanitra sy ny zanak'Israely. Natonga n'Andriamanitra nanao fanekena sy nanavao fanekena fa hiantoka ny fiainan'ny zanak'Israely taorian'io kotrokorana sy elatrelatra rehetrarehetra izay nitranga eo. Rehefa nidina ny fanamasina tamin'ny andron'ny apôstôly, tamin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, teo ny nanomboka nitsangana ny fiangonana. I Jesosy tsy mbola nanangana fiangonana. I Jesosy dia niformeny mpianatra, nanome formation. Fa taorian'ny apôstôly toko faharoa, nidina ny fanamasina, teo nitsangana ange ny fiangonana, lasa daholo amin'izay mpianatra nandeha nanokatra asan'Andriamanitra tamin'ny kersy sy ny voninahitra sy ny fanehoan-kery sy famantarana. Taorian'ny Pentekosta zany tsangana ny fiangonana. Izy zavatra tian'Andriamanitra tsangana ny fiainanao. Ao aorian'ity Pentekosta ity, izy zavatra hitsangana indray eo amin'ny fiainanao. Izy zavatra hitsangana indray amin'ny ara-panahintsika. Ary na dia izao asan'Andriamanitra ataontsika izao azy, za mino aho fa ho avy ny kotrokorana sy ny elatra, hidina ny feo mafy avy any an-danitra sy ny rivotra mahery mifofofo amin'ny lahady. Izy zavatra hitsangana indray ao aoriananao. Amin'ny anaran'i Jesosy raha mino an'izany ianao eo amin'ny fiainanao io. Zany nge ny mahazava-dehibe amin'ny Pentekoste. Hitandrina Pentekoste ary ianao sa tsy hitandrina amin'ny lahady. Tsika tsy manao laivy tsy manao laivy tsika satria nahoana? Tsy amin'ny olona na ny hotsika an'izany, fa tsika mila manana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ahian'ny feo hidina avy any an-danitra ianao amin'ny Pentekoste, isy rivotra mifofofofo ao, isy kotrokorana sy elatra eo an-tapitendrombohitra Sinay, ianao ny tapitendrombohitra Sinay. Tamin'izany andro zany tsy navelana nikasika ny tendrombohitra Sinay aza ny olona, niataka ny tendrombohitra Sinay satria isy fahamasinana ngezabe hidina eo ary izay mikasika eo dia maty. Amin'ny anaran'i Jesosy aorian'ny Pentekosta, tsy misy mahazo mikasika anao. Amin'ny fotoana hidina ny fanan'Andriamanitra ny fahavalonao, tsisy makasika. Zareo rehetra izay mandalo ady, na rehetra izay mandalo olana, na rehetra izay taizana aretina sy ampahorin'ny aretina, fa fatotry ny fanaratsy. Tonga dia teneniny ireo fa miataka lavitra antsika ireo ao anatin'ny Pentekosta sy ao aorian'ny Pentekosta. Tonga dia ny firenena rehetra eo anoloantsika, le folon'ny Jehovah Andriamanitra ravana. Alleloia! Dia hanitatra ny lay ianao Andriamanitra. Zany ny Pentekosta. Tsy zavatra maniditsidina, fa zavatra tena iainana zany. Raisitsika rehetrarehetra zany. Dia manaova tany sao izay zavatra eo am-pelatananao sy ny manodidina anao amin'ity Pentekosta ity. Dia ho verifentsika zany raha tsy mino anao amin'ny herintaona tahak'izao raha mbola tsy tonga zao isika hanana karaza Pentekosta tsika. Dia ho hitanao raha mbola tsy mikontana fa zay aloha ny jery. Zay matomitory dia iainanay zany. Fa raha Pentekosta any 7 taona lasa zany, tena teneniko anao marimarina ry havana malina fa raha hoe zavatra ara-materialy, tena teneniko anao fa tamin'izany zay nanomboka voafatrosa. Ary ankalaza Pentekosta, dia inona ozy nareo? Mitondra voalombokatra daholo ny olona, tadidiko mandrakizay zany. Ozy ny olona hoe Pentekosta, zay mbola tsy nahalala, mbola tsy nampianarana zay. Dia mikakabe izy rehefa Pentekosta, misy mitondra gitara, misy rahalahy mpianavavaka aminay mpivarotra sono reny, dia iny izy mitondra gitara, dia kakabe izy. Dia misy mitondra zavatra be dia be, misy mitondra firavaka volamena tamin'izany satria mpanao volamena, mpanao firavaka ilay rahalahy anankiray, misy mitondra zavatra maro. Zay mivady tamin'izany
tena tenenina anareo tsy nanana na dia fanatitra azy tadidiko fa 500 2500 francs fanatitra nataonay tamin'izany dia nangahy fotsiny aho mahita ny olona manatitra volom-bokatra zao no teneniko Andranomasy Jesosy tsy manana andro azy avo ny fotoana mba hanao takan'ilay olona reo hitondra volom-bokatra Jehova inona ozy nareo ery tao natao ordinary mahafantatrareo volom-bokatra nataonay fiarakodia anankiray no nentinay natao volom-bokatra zamberiavana dia mbola ho antareo nihitatra ve ny laisa tsy nihitatra ny filaza zany aminay tsy nihitatra fa tena rovotra tena banabana mihitsy halleloia dia io zavatra io niakatra mana fiarakodia tsotsotra aminao volom-bokatra taoriana zay 4 voninahitra an'Andriamanitra tsy rerenany amin'ny teny zany fa na niariary amin'izany na nyray mbolanja amin'izany mbola avy amin'ny Jehova tsisy avy amin'ny herina ny tanjaka ny ainga zero tsy nisy ninino zay tonga nivavaka trosa 900 millions tsara fantatrareo zany boka ny trosa tsy nisy olona boka ny trosa ohatranay indrindra raha tao zany fiangonana nisy anay zany mbola nisy olona mihitsy any teny hoe zany ahoana zany 900 millions ozy firy vola gasy zany fa manitatra Andriamanitra raha ohatra ozy ny tenin'Andriamanitra aza dininao mba mario amin'ny baibolinao moa io azafady Exodus 34 le bakitsika teo raha ohatra ozy izy ianao iseho amin'ireo miakatra iseho anatrehana telo isan-kerinandro intelo isan-keritaona dia androka firenenao anoloanao anitatra ny faritaninao ary tsy misy olona aniry ny taninao raha miseho anatrehany Jehova Andriamanitra amin'ny intelo isan-keritaona ianao man'Andriamanitra ny voninahitra betsaka aminareo mety mbola tsy mahatsapa ny fahalehibiazan'izany Pentekosta ny Pentekosta ry havana sady andraisana hery ara-panahy andraisana fanahy masina no tena andraisana fitahiana fahasoavana metehaka amin'ny nofontsika ilay zany nge ry havana zavatra ara-materialy ary rapitsika resaka ny zava-panahy inona moa ny vokatry ny fanahy masina androantsika miresaka ny vokatry ny Pentekosta androantsika miresaka momba ny Pentekosta rapitsy ny torotentsika resaka momba ny fanahy masina sy ny vokatry ny fanahy masina inona indray ny vokatry ny fanahy masina mino fa voarainao zay ny lavano izay mety tsy tadidinao fa za matoky sy mino fa voarainao zay afatra zay andao hitandrina Pentekosta ndao karaza Pentekosta tsika milady ry havana rapitsika miara-mitandrina sabaty eto misy live eto manomboka amin'ny rapitso tino ny tsara-pantaritsika efa misokatra somatsara matsy ny fitombavakitsika any Madagasikara no litehaka ao an' Jesosy halleloia ao amin'ny baipasy alasora ao ny fitombavakitsika rehefa sabata miangonao daholo ny zanak'Andriamanitra efa misokatra fitombavaka kiradeo ao amin'ny any Madagasikara ao amin'ny baipasy alasora ao ary miainga aloha be tsika ny fotoanantsika manomboka rapitso zany tsy amin'ny sivintsony ny fandaran'izy rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo fa amin'ny valo zany tsika dia efa eto ao anatin'ny fitombavaka ao anatin'ny commencement kira sy famotinana ny toriteny mahatonga zany dia zao satria enjehantsika ny oran'ny zareo any Madagasikara satria zareo tsy maintsy mody amin'ny 9 amin'ny 5 zany tsika efa vita tanteraka ny fitombavaka halleloia eto amin'ny live zay mahatonga antsika amin'ny valo tsika dia efa manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny 7 ora sasany tsika ao anaty commencement kira sy famotinana toriteny amin'ny 7 ora sasany tonga dia lancena ny zoom farafatarany amin'ny folo lancena ny zoom tonga dia miditra anaty commencement tsika mba andramoka izao mba miditra ao anatin'izany dia hitanao halleloia dia live-tsika zany manomboka amin'ny ray ora eo amin'ny ray moa mampionina eo amin'ny ray eo zany tsika dia efa manomboka ny live mba ahafahantsika tapitra melo satria ny mpanombotra Andriamanitra etrany Madagasikara mila mba miaraka amintsika eto dia avy eo izy mba samy mody amin'ny 9 hitantsika mony any Madagasikara fa tsy milamina ny tany ny andro efa mimaizina efa manomboka tonga ny ririnina aty amintsika fanohatra amin'izany amin'ny 10 alina mbola misy masoandro zao dia tsy njovina arak'izay ka zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe tonga soa ianao raha iaraka aminay araka le hira taloha tamin'izay volanke ndao mba iaraka aminay oaize iaraka hitady any Jesosy halleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra tahiny tompany antsika rehetra mino fa voarainao sy
hitanao tsara zay hoe inona ny tokony ataonao a, inona ny mazava-dehibe a ny pentecoste. Iny ary ny compteko e, iny ny compteko iny, inona ary no azonareo ny compte alefako iny a tonga amin'ny fizarana fahatsapantsika. Inona ny nahakasika anao a tao anatin'ny toriteny, inona ny azonao zaraina androany a tao anatin'ny toriteny, inona nahakasika anao dia izay nahakasika anao dia andao ambaranao eto aminay eto amin'ny olona rehetrarehetra eto a, nahakasika anao ve ny toriteny androany, raha nahakasika anao inona ary ny azonao zaraina fizarana fahatsapana. Miandry ny apellantsika rehetrarehetra ary amin'izao fotoana izao a, andao asiana sary mihitsy aloha a, saotranareo sady ho tahiny tompo sady anareo izay izara fahatsapana rehetrarehetra. Andao ary a mampandrosoantsika ny rahalahintsika tojo, alleloia. Inona ary ny azo tojo zaraina lazaina amin'ity androany ity amin'ny tojo ny fitenenana. Nyano nahafinaritra anazy dia nampitombo fahalalana amin'ilay hoe isaky ny telo a, le pasika sy pentecoste rehefa fantako ihany fa le hoe fetin'ny ratsakazo a, ny trano ratsakazo mbola tsy fantako dia mahafinaritra mba nahalala izay zavatra izay a. Nahafinaritra na faharoa koa le hoe tombontsoan'ny pasika sy pentecoste sy le fetin'ny ratsakazo koa fa tsy hoe tsy ataontsika intsony fa tombontsoan-geza be tamin'ireo dia hoe manitatra lay a faharitany a, dia tena mahafinaritra sy tena tanteraka tokoa amintsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany iainana dia tena isaoran'Andriamanitra mahakasika be a. Dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Alleloia, mankasitraka ny rahalahy-tojo a tao anatin'izay fizarana fahatsapana izao. Saotra ny anabavy Charline koa nandroatsika le ao amin'ny bypass zany, raha misy havanareo maniry a hamonjy fotoam-bavantsika any Madagasikara, tsy mila connexion, tsy mila mividy crédit fa frais bus ny tedaviny akaiky ny Andy bypass. Andy bypass moa tsy mahita zay fa zay izy nisoratany Charline teo, any akaiky ny Andy bypass. Raha anareo izay maniry moa zany ny havanareo teo tonga dia mandefa Saint-Bianco dia meko anareo numéro an'ny Zoky Alain any Madagasikara. Zoky Alain sanabavy mihaja moa zany ny tena anisan'ny tompona andraikitra azo atsoina momba ny fivoriam-bavantsika any Madagasikara. Andy bypass, Andy bypass zany ry havana hoany a, nakaiky ny Andy bypass zany hoany a no misy ny fotoam-bavakintsika. Raha tsy misy izara fahatsapana intsony ary nareo, misaotra ny rahalahy-tojo tamin'ny fizarana fahatsapana. Raha tsy misy izara fahatsapana intsony nareo a dia izao ary ohatsika eno hira. Raha nareo ary zany zao nahaino an'izay toriteny izay, inona zany ny hira mba mifanaraka amin'izany. Alleloia. Inona ny hira hitanareo fa mba tokony ataontsika izay manoratra voalohany eo ka mifanaraka amin'ilay hira fa tsy ho frera tsy ho frera fa tena hoe inona ny hira hitanareo mifanaraka amin'izany toritentsika toy izany a, dia izay no ataontsika. Alleloia. Sa ho frera ny atao, inona ary ny hira tokony ataontsika dia izay no ataontsika androany. Alleloia. Amaranantsika ny fotoana hivavakantsika aorianan'izay a, dia io manko manao amin'ny andro sabata sy ny pentecoste araka ny nampianarinantsika teo. Alleloia. Inona ny hitanareo fanahy-masina farandray mamonjy dao ary misaotra ny andao le pentecoste fanahy masina mantsy efa nataontsika tamin'ny voalohan'ny ana fa inona moa le hira pentecoste ny ranabavy Soamery le hoe lira le hoe alandry ela tandremosao tave, inona moa iny hira iny? Ay, raiso ny fahatsapana ny tojo. Alleloia. Ndao ary za zany tena mirary anao a, mba tena ho voarainao a, raiso ny fahatsapana zany. Raiso ny fahatsapana tokony handray an'izany ianao a amin'ity pentecoste ity. Alleloia. Andao aloha fa mbola misy miantso aso aloha ary. Ndao ary aloha laso asitsika misy mizara fahatsapana kely anankiray mbola misy appel tafiditra dia aloha mba helina aloha fizarana fahatsapana fa mahafinaritra be koa fizarana fahatsapana ranabavitsika Aingo Rodriguez ity. Tahiny tompo ary ranabavy Aingo, inona ary ny azonao zaraina androany mialohan'ny rahantsika le hira teo. Alleloia.
Tainy Jesosy pastera mahakasika akasika tapetandriamanitra. Misy zavatra tena nakasika ampianarana tena ilaina zany, tena ilaina le fiomanana satria zava-panahy tena hoe ara-panahy be mihitsy ny Pentekosta. Dia le hoe tao anatin'ny andro tamin'ny andro fahatelo zany le misy an'ilay eo amin'ny ara-panahy. Dia raha ohatra zany tsika hoe toa amin'ilay fiomanana dia tsika mahatsapa ohatra hoe zavatra voaraina amin'ny andro Pentekosta satria ny amin'ny alalan'ny fiomanana tsika manitra ny masina tavapetrapetra fanamasinana eny manao Pentekosty le hoe ao amin'ny zavatra ao aorian'ny Pentekosta koa zavatra ao aoriana Pentekosta dia tena fahasoavana dia ny asan'Andriamanitra ary dia fiompana be takazay tamin'ny andro telo aloha zany fa tena dia tena mahakasika tena mampirisika manrisika be hoe tena ilaina zany le fiomanana fitandremana amin'ny Pentekosta dia makasika raha somary lavalava kely Andriamanitra. Amen. Alleluia. Lavalava kely nefa mahafinaritra be daholo meno an'ilay izy tahin'ny tompo, tsy lavalava zany fa mety tsara mihitsy dia tahin'ny tompo somary ketsiketsina kely moa tenanao fa nisy ihany ny eno nisy somary ohatrany ketsiketsina kely fa dia isaorana nefa ianao Andriamanitra malifity dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany raha nabavy haingo andao antsika no hira anankiray tena tiako mihitsy mba tena horaisinao zany fahatsapahana ny afo fanamasina zany dao araka aminay amin'ny lahady anaty Zoom mandefa MP amiko nareo rehetra izay anaraka ny fitoam-bavaka ato anatin'ny Zoom dia misokatra ho anao ny varavaran'ny Zoom anay afaka hidiranao tsara zany afaka mandray hery afaka mandray herin'ny fanamasina tsara ianao miaraka aminay eto ho voninahitran'Andriamanitra. Mino finaritra daholo ary dia vavakantsika orina.
Maratuna, Ibiba California. Jesus Christ, now, traditional is for tourism. The knowledge is to be lining. You are a balance, so see. If I'm young, I'm no reading. Fellow, and I'm a sinner. Alleluia Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fotoan'androany. Isaorana ianao ny fatanterahany fampianarana teto sy ny fotoana rehetra teto Jesosy malala. Teraina sy ankalazaina anie ny anaranao Andriamanitra. Tena hoe faly zay Jesosy raha nitahinao izao fotoana izao androany. Misaotra indrindra ny amin'ny fahasoavana. Misaotra indrindra ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana izay nataonao. Misaotra ny amin'ny fatanterahany fotoana izay tsy tapaka mihitsy androany. Misaotra ny amin'ny fahavorian'ny tsirairay avy sy ny fahavonona ny tsirairay avy. Andehanao ankalaza ny Pentecoste Andriamanitra. Fa lehibe aminao tokoa izany Pentecoste, ny ankalazana an'izany Pentecoste izany. Ary lehibe aminay tokoa Jehovah Andriamanitra. Satria anatin'ny fahamarinana ngezabe miezaka izay miaina anatin'ny fahamarinana Andriamanitra. Dia isaorana ny anaranao masina, ny fampahalalanao anay ny marina. Fa tena zava-dehibe aminay tokoa ny fahafantaranay an'izany rehetrarehetra izany. Mangataka Jehovah Andriamanitra amin'ity androany ity, mangataka Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Jereo ny tsirairay avy. Tahio ny fotoanan'ireto olona reto, tahio ny programan'ny tsirairay avy. Mba ahafahan'ny tsirairay avy tokoa Jesosy malalo miditra amin'izany fankalazana ny Pentecoste izany. Dia araka ny voalaza teo fa dia hanitatra ny faritananay indray ianao. Androaka ny firenena eo anoloanay ianao hiaro anay ianao. Fa izay iseho anatrehanao kosa Andriamanitra. Jesosy eo, ampio ny tsirairay avy. Amboary ny fotoana nisy atokantrano isam-batan'olona mba ahafahanay miatrika ny Pentecoste. Petraka aminao reto fotoana manomboka eto na ny sabata rampitso na ny Pentecoste milady. Apetraka aminao ny fahatotosany zany amin'ny ara-nofo indrindra amin'ny ara-panahy. Akasitraka Jesosy malala. Dia raha ny isan'andro isan'andro ny anaranao lehibe. Akasitraka izay mankalaza anao, ametraka ny hoavinay rehetra eo am-pelantananao.
mety misy olona vao amin'ity taona ity izy ny ankalaza pentekosta voalohany fa vao amin'ity taona ity amin'ny fotoana voalohany ankalazany an'izany Jesosy dia pahitaony voninahitran'Andriamanitra pahitaony voninahitra ao sy ny herinao dia ataovy tsapany sy reny fa sitraponao zany ary fahamarinana ngezabe ao anatrehanao zany dia pereka aminao ary ny fatanterahana zany dia voly sy ny satana sy ny firongony tsy afaka ny alelingelona nay amin'izany na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna tsy isy varavarana misokatra mihitsy ho an'ny devoly sy ny satana fa fanamasina no andrasanay fanamasina no andrasanay hidina kotrokorana sy tseratra avy amin'Andriamanitra rivotra mifofofofo avy any an-danitra lela mitarehina afo avy any an-danitra no hidina aminay isa tokantrano isa batan'olona na zay tonga ty tokantrano ankalazan'izany hoe tokantranonay na ny tsirairay avy izay tokantrano izay ankalazan'izany ao anatin'ny amin'ny alalan'ny tambajotra serasera Jesosy any matoky sy mino an'izany zay voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay betsaka ny tiako lazaina nefa kely ny fahalalako ary fony fisainako fa ianao anie Jehovah Andriamanitra tsy to ilay mahay ny zavatra rehetra mahafantatra ny fiainanay anao mihoatra lavitra anao zava-neritreretra zay te angataka aminao mba hitahinao an'ireto olona tonga ny ary-toro reto nefa ve tsy Jesosy te mila angatahanay ve zany Jesosy fa tsy ianao ve nefa mahafantatra sady zay mahasoa sy ny amarina fity ny tsirairay avy zay tonga eto ka dia matoky ny fahendrenao zay Jesosy matoky ny fahendrenao zay Jehovah Andriamanitra matoky anao zay fanahy masina isarak'izay amin'ny tialina ity vahoaka kosa ny fanahinao masina amangy sy toetra amin'ny isa tokantrano isa batan'olona ny vokatry ny endriky ny fanehoana ny fanatrehan'Andriamanitra misy saotra Jesosy malalo halleluia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao any ny firenena ndao mpandrosotsika na nabavitsika iama ivavaka ho an'ny firenena anao ny fitenenana nambaviama Alleluia, mtoto katika na mifitenenana taimjesesa rikikaza taimjesesa kisirarea kunga pasikasatena Alleluia kiranada paro toto Jesus malalo sota taimasvatare dido ona reheti zitapera katika ndoani sote na mteno masa na ruta kwa yangu Jesus malalo enze tenewe ambua na yasanda tenewe ba atunga na Jesus malalo tena yandana zangu tukura zangu Jesus malalo mjopate posto tena yandana Jesus malalo fane masa ruta kamsirere yazu tena irudari ane tuka kamsirere yazu mara zangu Jesus malalo Jesus malalo rene sala bola tena panta tawi na mara muka pade posta tena tena Jesus malalo tena kasi amatuk Jesus tena ipita kini rusha ya kita pade posta zani ari antanga antane masno ruta kamsirere ane mita kampala kamsirere ya andai tena we mufin Jesus malalo apa Jesus malalo kanandal pade posta ya Jesus malalo apita kepila kana no Jesus tau tani tino tante na we amufu tara ni nasi tsara ya harus kita ni aku mungkin nak tendai na nasi na tante na ibu yang kita nusa mati itu kasih dekare masa tsara dilo de boleh bahas jadi kita ni tanpa konfirmasi ni ini aku nak Jesus malalo jadi defana na ada bapa kata itu na jadi Jesus ni pembola ni sefat tahan yang bola misi an Jesus malalo ni fauri ni sekarang bola tunggu nak Jesus ni pematu kita buat tu kita lawan lah jalan Jesus hari sampai dan yang mana sendiri rit mana kelur pada rit mana kuan terengnya rit mana bola ia sempurna sena itu saja bertinggi dari Jesus malalo kasih dari itu kita kejauhan yang saya tanah siapa nama Jesus Kalau aku kerja malam leru, saya maafkan datang ke sini itu kerja susah. Jalan sampai ni nak beli ada kerja dan itu yang aku kerja malam. Sekarang kalau aku nak Israel ya dan tanda dan saya pun itu nak aku kena kerja susah. Saya nak kita kerja tanah nak kerja saja. Kita nak jadi aku nak kerja tu sudah yang penuh tu nak faham kapan boleh tu dan senang. Yang tidak darah patapana Jesus malalo tenawe tumbuh bertanda palalano na tinse tumbuh bertanda itu na tinse terare ya manusia itu ni apa yang kudu na fustona na futurma itu na yang Jesus malalo payu tangan dan yang memasa dan itu ni terus Jesus malalo itu masih sampai santai mau deh
Petraka Gelatana non Sukatana Seraya, Ventura Sia Seraya, Piace Sapatano Masajo, Petraka Gelatana Nazajan to Tuluan and Assyria and Timata and Madagascar Jesusa, Atisina Noza Efatinavi, something that I don't Santa Patasan Seraya, a Kafita Karimatas Sarandido, Definata, Silka no Madagascar. Hallelujah. Akasitraka nina ny sokiamitsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manankiray pasoavana many fitianao mitombo sady mitombo fa soavana hatrany hatrany misaotra ny zany isan'indra ihany koa tamin'ny vavaka fanomboana. Andriamanitra ny amaly fitianareo. Misaotra anareo rehetra koa izay tonga niaraka taminay teto ilay Andriamanitra koa amaly fitianareo. Jesosy amaly fitianareo amin'ny fitahiana tsy hita pesipesena. Dia izay ary ny fotoanantsika androany. Raha mbola singany amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo velona soa matsara daholo tsika dia raha pitso maraintsika dia efa mety amin'ny 8 ora tsika ny miaraka eto miroso adiny iray mihitsy zany ny fotoana noho ny fitsonjovana amin'ny fotoam-bavaka ny Madagasikara izay efa misokatra nanomboka tamin'ny heriny dia mbola manomboka tamin'ny heriny no misokatra. Rehefa tonga ao ianao raha any Madagasikara ianao ka te hanaraka ny fotoam-bavaka iaraka aminay eto iaraka amin'ny fiarahana rehetrarehetra eto dia tonga ao ianao misy écran dia hitanao eo ny fiarahantsika rehetrarehetra aty tsy mila connexion ianao, tsisy zavatra ilaina ihany koa, tsisy fanatitra ao, tena tsy misy fandaniana afa-tsy izay atongavanao ny ataonao dia mandray hery ianao dia mody indray ianao. Halleluia. Voninahitra aloha n'Andriamanitra fa izy mihitsy ary ny ohatran'ny karazana hoe transport kely rehefa mody. Halleluia. Dia mba izay lafim-podiana mba efa misy fitaterana tsinjovina ao anatin'izany. Izany hoe atao mihitsy izany izay tsy hanahirana anao tsy hanavesatra anao fa ianao mandray fahasoavan'Andriamanitra sy tonga any an-danitra ny tena zava-dehibe eto amin'izao fandarana kelitsika andramoka izao zao. Tahiny tompo daholo raha pitson-draitsika miona ho an'Andriamanitra reno ny voninahitra. Halleluia. Amen. akiradio.radio12345.com afahanao menominjapeo akiradio.radio12345.com mandeha andro manala izy io misy toetensaky ny adiny telo amin'ny 1:7 maraina dia amin'ny 1:7 amin'ny folo alina. Tahiny tompo daholo. Alléluia. Amen.